Miarabantsika manaraka ny fahitalavitra Dreamina asaintsika anaraka hatramin'ny farany ity fandarana manokana ity izay iresantsika indrindra ny adiny iray ho an'ny tany mariana isaky ny sabotsy farany amin'ny volana marsa fahintsika iresatresaka amin'izay fehizoro avy amin'ny skoto sy injato avy amin'ny club Vintsy izay samy ao anatin'ny fikambanana namako ny tany iresatresaka amintsika nazava mikasika an'izay hoe adiny iray ho an'ny tany izay miarabanareo menadary. Dia mbola faly miarabanareo mandray anay amin'izao andro hariva. Faly miarabanareo izay avy ato amin'ny namako ny tany manaraka ny fandaharana. Atombokitsika indrindra amin'ny fanazavana amin'ny mpijery angamba ny mikasika ny hoe ina tokoa ty adiny iray ho an'ny tany ity andian'ny faha 12 moa izany izao no hanamarian'i Madagasikara izay hetsika izay. Ny adiny iray ho an'ny tany moa dia andro anankiray natokana fikambanan'ny tanora izay eto Madagasikara misehatra ny fiarovana ny tontolo iainana izay tarihan'ny WWF sy ny plateforme namako ny tany. Izy io dia hetsika anankiray nentina tamin'ny hevitra tamin'ny voalohany hoe mandritra ny adiny iray dia vonoina ny jiro manerina ny tany. Kanefa rehefa taty aoriana ary tsika eto Madagasikara anisany efa mizaka angamba anisany ary manao adiny iray ho an'ny tany amin'ny famonoana ny jiro dia hevitra hafa indray izany voizinay tao anatin'ilay izy fanovana vaovao izany hoe itoerana izay hoe fiarovana ny tontolo iainana izay amin'ny alalan'ny fihetsika kely sy akta kely ngambany ahafahantsika miaro sy manatsara ny tontolo iainantsika. Dia aiza hoe izany anjara toeran'ny tanora le namako ny tany ao anatin'izay hetsika izay. Ie, raha ho anay tanora namako ny tany aloha dia ny fandraisana anjara ataonay moa izany dia misy an'ireo efa nilazain'ny injato teo ihany hoe misy ny hetsika izany hoe ny éco-geste hoy isika hoe fihetsika kely mitondra ohatran'ny hoe impact lehibe eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny natiora misy atsika. Dia ankoatran'izay ihany koa misy karazana aktivité ataonay ao amin'ny namako ny tany izay hanamarianay io adiny iray ho an'ny tany io izany. Le éco-geste izay ohatrany inona ohatra nefa nataonareo? Ie, io éco-geste io moa izany iarahanay miasa amin'ny skota ihany dia misy izany vidéo izay volavolanisy ireo afaka jerentsika ao amin'ny pejiny WWF ihany mahakasika an'izay fa ohatra hoe tsika izao raha eo amin'ny fiainana andavanandro hoe zatra mampiasa sachet plastique tsika rehefa ho any an-tsena ohatra dia miova indray zany tsika amin'izao hoe aleotsika mampiasa lamba mioditsika miantsena dia izay zao dia efa ohatran'ny hoe fihetsika kely azontsika atao amin'ny fiainana andavanandro nefa afaka koa mamela impact lehibe zany eo amin'ny resaka tontolo iainana. Ho an'ny club Vintsy? Ho anay amin'ny club Vintsy indray ny éco-geste moa izany ataoko hoe efa ampianarina ny ankizy hatramin'ny misy vao miditra amin'ny club Vintsy ilay fiainana izay hoe ny éco-geste izany tsy vitany hoe ianarana dia vita dia ohatran'ny fianarana izy rehetrarehetra fa ny tena fanaonay rehefa amin'ny club Vintsy dia iainana ilay izy. Ao anatin'izany ohatra izao anisan'ny éco-geste tokony iainantsika ohatra rehefa mandeha tsika dia ezahana farak'izay azo atao ny fampiasana ireny moyen de transport public ireny mba tsy handaniantsika satria raha ohatra ka raisika samy tonga ny amin'ny toerana andehanantsika ihany tsika nefany hafa ihany izany hoe dimanjato sady ekonomika ilay izy no misy tombony ho an'ny tontolo iainana satria miena ny tany rivotra maloto avoakan'ireny fiara hoentsika ireny izany amin'izay amin'ny alalan'ny fampiasantsika ny transport en commun. Eo ihany koa ohatra rehefa ohatra ka mandeha tsika izao mivoaka ny trano na ohatran'izany mety misy fotoana manadino mamono jiro nefa ny jiro iny mamoaka rivotra maloto mamoaka CO2 rehefa avy eo dia lasa tsy lasa tsy miaro ny tontolo iainana izany tsika amin'izay dia anisany ataonay hoe geste ilay izy hoe toetra tokony iainantsika andavanandro izany fa tsy hoe ao anatin'ny iray andro any za androany ihany vao tsy hamono jiro za androany ihany vao tsy hanao an'izao. Izay indrindra mariana moa izany fa le adiny iray izay manomboka amin'ny valo sasany ora alina hatramin'ny 5 ora sasany alina tsy voatery manapika jiro moa izany moa izy nareo araka ny teny teo tsy androany ihany koa izany no azo hoe anehoana n'izay firaisan-kina ho an'ny tany izay ahoana ny anehoantsika hoe mifandray amin'ny fiainan'ny olombelona io tany io.
Ie tiako tsidiana fotsiny aloha fa hoe le adiny ray ho an-tany mipetraka iny hoe adiny ray ho an-tany azafady fa le izy zany tsy voafetra hoe anatin'ny adiny ray ihany sika no hetsika mahakasika an'le fiarovana natiora sy ny tontolo iainana fa tsy voatery ho adiny ray mety hoe ray andro ray volana mihitsy ara ny ankalazantsika ny hoe adiny ray ho an-tany io zany dia le izy koa tsy inona tsy hoe izarery ny anao anazy na hoe injato ihany fa fiarahamentana antsika malagasy rehetra mihitsy dia ny resaka moa ianao teo hoe ohatrany ahoana ny fifandraisan'ny hoe mifaningotra amin'ny tany ny fiainantsika zanak'olombelona mifampiankina tokoa amin'ny tany ny fiainantsika olombelona satria raha tsy diantsika fotsiny izao ohatra tsika tsy afaka iaina raha tsy misy ny rivotra tsy afaka miaintsika raha tsy misy izay hoe équilibre écosystémique izany eto ambonin'ny tany hoe mifampiankina ny zavaboary rehetra ny zavamananaina rehetra mifampiankina avy amin'ireo tsika no mahazo ny sakafo avy amin'ireo tsika mahazo ny fitafiana ho an'ny androany manokana misy hetsika nanamarian'ny namako ny tany an'izay adiny ray ho an'ny tany izay ny hetsika natao androany sabotsy moa zany dia hetsika anankiray izay anisan'ny hoe fankalazana an'le andro adiny ray ho an-tany araka ny lazaintsika teo androany mankalaza izay fa mino izay fa mandritra ny taona tsika rehetrarehetra araka kalazana azy maro dia maro tokoa satria ny namako ny tany moa dia misandrahaka manerana Madagasikara ary maro ireo fikambanana manerana ny Madagasikara anisan'izany fikambanana avy any Sambava sy any Diego amin'izao tamin'ny maraina teo nanatateraka marche écologique izay sady manera eny an-dalana ary zareo manena no mitsipina fako no sady manao marche zany miaraka tsy en groupe dia avy eo sady manentana mpiaramonina ihany koa amin'izay lanjany hoe inona ny tokony tsy hanariana fako inona ny antony tokony arovantsika ny tontolo iainana eo ihany koa ohatra zao misy hetsika izay ataon'ny olona any Belosursurdiana sy ny ohatran'izany amin'ny fanadiovana ny plage satria raha ohatra koa ka mandeha tsika zao amina toerana misy atsika eto Madagasikara fotsiny raitsika une fois tsika mandeha amin'ireny plage ireny dia mahita plastika sy ohatran'izany dia anisan'ny hoe fanentanana ny mponina ihany koa zany izay hoe tokony tsy hanahy plastika tsika satria mandrory amin'ny tsy lantsika zany ao anatin'le izy dia na tsika ihany ary no mijinja mivokany rehefa avy eo mety ahitatsika ny anaty trondrotsika ihany le trondro hoantsika ihany le fako plastika sy sachet plastika anampiko an'izay teninjato izay ho antsika teto Antananarivo indray dia nisy ny hetsika izay sur Zoom zany izy io zany hoe famakafakakevitra miarahana amin'ny mpanapa-kevitra anankiray izay dia tanora mandray anjara ao anatin'le izy maneho hevitra milaza ihany koa mitondra feo hoe inona zavatra tiany hiova mahakasika an'izay natiora izay ny resaka no plastika monjato teo dia tena resaka hoe izay hoe le plastique à usage unique dans notre quotidien izay mihitsy ny titran'le meeting nanerahana tamin'ity an'ity izay nankalazaina ihany koa an'izay hoe adiny ray ho an-tany izay fa ankoatr'izay koa zao dia maro ireo tanora toy ny avao amin'ny club Vintsy nandeha tamin'ireny tsena ireny mitetin'ny tsena manentana ny olona hoe aza mampiasa arona plastika amin'ity an'ity fa aleo arona lamba no entintsika amin'ny tsena manomboka androany dia nisy koa zao ohatra ny fambolekazo niarahana tamin'ny namako ny tany rehetra mihitsy izay nitaterahana tamin'ny herinandro lasa teo iny tany Ampangabe dia izay sy ireo karazana fanentanana moa zany tsy adino amin'le resaka éco-geste teo iny amin'ny tambazotra tserasera sosialy Mariana moa zany fa maherin'ny 10 eo ny tanora anaty fikambanana nanao hetsika raha te hijery an'izay sombony amin'izay hetsika nataonareo izay aiza no ahafahantsika manaraka azy raha ohatra ka te hijery ny sombony amin'ireo ataoko hoe hetsika nataoreo dia voalohany indrindra aloha miaraka aminay miaraka manatateraka aminay an'le asa fa eo ihany koa ny fanentanana zany izay hitanareo any amin'ny page Facebook ny namako ny tany na page ny VVF na ireo association izay ao anatin'ny namako ny tany izay dia na zao hetsika ataontsika androany zao atao amin'ny jomina zao arany dia tafiditra ao anatin'le hetsika fankalazana ny adiny ray ho an-tany misy fepetra manokana ve ho an'ny fikambanana tanora liana teo hiditra ho mpikambana amin'izay namako ny tany izay tsy misy fepetra manokana fa fotsiny hoe rehefa mitovy ny tanjona mitovy ny vina tiana hotratrahana hoe izay hoe ho an'ny natiora
ho an'ny tany. Dia raha toka ka hoe fikambanana tanora nareo a mbola liana ihany koa te hiara-dalana aminay efa fikambana atao amin'ny namako ny tany satria ny fikambananao anatin'ny namako ny tany zany efa mahatratra 10 eo mihitsy efa mahery arany a dia mbola tsy mialonjafo zany namako ny tany fa mbola mandray foana zay dia irariana mba ho tonga be dia be sika no tonga saina hoe zavatra tena sarobidy sy ilaina ny tontolo tsy afa-miaintsika olombelona raha tsy misy an'izay hoe tontolo izay tsisy ny natiora dia mba ho betsaka no resy lahatra ho antsika eto Madagasikara moa zany io resako io dia mba hiara-irona aminay a ho an'ny natiora dia ho an'ny tontolo ihany koa ho an'ny Madagasikara. Tamin'ity taon'ity ary a miompana amin'inona ny lohahevitra namariantsika an'izay adiny iray ho an'ny tany izay? Ie, raha ho an'ity taon'ity aloha zany dia nasiana ny tematika lehibe hoe manorina ny ho avy na hoe shape our future dia fahitantsika moa zany amin'izao hoe efa simba zany ny tontolo iainana, simba ny planetantsika noho izay hoe zavatra vokatry ny fiantraikan'ny zavatra mitranga rehetra manirana an'izao tontolo izao dia efa miaina ny vokatry izany koa sika ankehitriny raha hitantsika hoe efa mafana ny andro a ny cyclone rehefa tonga dia lasa mahery izy tena hoe mahery be sy hoe misesisesy dia eo ihany koa zany misy an'le convention sur la diversité biologique COP 15 izay convention anankiray a irahan'ny mpitondra amina firenena isan-karazany dia mandray anjara amin'izany sika eto Madagasikara. Natao izy io a mba ahafahana manorina ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny natiora sy ho an'ny tontolo iainana satria efa hitantsika teo hoe misy fiantraikany lehibe amintsika olombelona le izy. Dia anampiko an'izay ihany koa tsika ao anatiny araka ny tenen'ny fehizory teo hoe ao anatin'izay fahasimbany tontolo iainana izay efa iainantsika sy tsapantsika lidralidra tsika eto Madagasikara nisy victime amin'ilay izy amin'ny fandalovan'ny cyclone misesisesy tamin'iny volana janoary sy volana febroary iny izay anisan'ny mety mbola tadiditsika ao amintsika tsirairay avy hoe mba tsy raisy anahy anisan'ny tena namotika ny fiainantsika malagasy ray manontolo mihitsy. Izay zao anisan'ny vokatry izay hoe fahasimbany tontolo iainana izay sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Eo ihany koa ny valinaretina Covid-19 izay amin'ny alalana aretina avy amin'ny biby anisan'izany ihany koa ny peste sy ohatran'izany efa izay avy amintsika no fanimbantsika ny tontolo iainana no mahatonga anazy ary iny zany tena hoe mila edivantsika ihany koa satria tombontsoa antsika manokana angera ohatra ka tsy marary tsika kanefany misy an'io aretina io tsika lasa midy ny vola tsika ihany perte ao anatin'ilay izy lasa miakatra ny vidin-tsakafo sy ny rehetrarehetra dia mijaly tsika ao anatin'ilay izy dia anisany ataoko hoe vokatry ny asa angamba sy ny zavatra nataontsika ihany ilay izy fa mila miara-mentana amin'izay tsika rehetrarehetra zany mba hialantsika sy amadiantsika n'izay zavatra mitranga izay. Dia anisan'izay ihany koa moa nanaovana antso avy amin'ireo mpitondra firenena rehetrarehetra hoe tokony miara-mentana amin'izay tsika satria tsika araka n'ilay fiteniny ao anatina sambo anankiray tsika ka raha ohatra ka samy miaro ny tenana dia miara-miletika eo foana tsika zany dia mbola misy tena anankiray koa eo mbola tsisy planeta be loatra eto hoe ahafahantsika mipetraka fa tsy maintsy eto tsika dia na zany tsika maty na tsika velona. Mino fa mahatonga saina tsara izay resaka izay. Isan'ny manaitra ny maso ny sary famantarana amin'ny akanjo anaovanareo menada misy ohatry ny wifi dia misy 60 plus ihany koa aty amin'ny sandry aty inona no mety hevitra izy ireny? Io moa zany dia hevitra anankiray hitondrana sy hampatsiahivana ny tsirairay hoe fotoana zao le wifi ntsika le izy hoe miconnecté ngamba mety efa fantatritsika tsirairay avy hoe fotoana zao hiconnectevantsika dia misy tany kely io amin'ny eo ambany io dia fotoanantsika le fotoana amin'izay zany zao hiconnectevantsika amin'ny tany zany hoe fotoana zao hifandraiantsika amin'ny natiora fotoana zao hiarahantsika amin'ny natiora amin'izay fa tsy hoe mieritreritra tsika zany amin'izao anisany hoe tsy prédateur atsontsika fa anisany proie ngamba amin'ny fahalalako anazy mila zany tsika mila miezaka mila mise connecté amin'ny tany tsika satria ny tany ihany no ahafahana miaro antsika ary ny tany ihany no ahafahantsika mipetraka aloha hatreto.
dia izay ny antony le izy. Ie, dia ty soratra hoe 60 plus ty izay midika ho minitra izy io, zany hoe 80 minitra izay midika ho adiny iray, dia izay indrindra namezana an'le anarana hoe adiny iray ho an-tany, dia natao an'ity hoe 60 plus ty mety amin'ny ilany ankavanana. Eny ary mamaraparana ny fandaharantsika raha hofitinina inona zany no ataosika hoe fihetsika tsotra azo atao andavanandro nefa maneho an'izay fiarovana ny tontolo iainana sy fitsinjovana an'le tany izay. Fihetsika tsotra nefa ny ahafahantsika miaro ny tontolo iainana aloha voalohany indrindra dia amin'ny geste atsika andavanandro, izay moa ilay éco-geste hoe vao maraina ianao vao mifohatra, raha ohatra ka isan'andro ianao rano 10 litatra nandronao dia mety ohatra hoe rano 1 litatra nefa dia mampy anao dia tokony ahenanao araka an'izay izy aloha ny fanjifanao, zany hoe consommation responsable. Raha ohatra ianao ka taloha mahandro vary ianao amina charbon ray gony vao mamasaka amin'ny varinao dia mety mitady vahaolana hafa indray ianao hoe aleo rangaha mampiasa ny énergie solaire ohatra amin'ny fandrahoako sakafo fa tsy mety intsony zany mampiasa zany satria hazo ange tapahantsika tsisy intsony ho anjanantsika ny arinany. Eo ihany koa ny fandraisantsika ndraikitra zany amin'ny fahitantsika nireny olona manodidina antsika reny, mety tsika koa anatin'ilay izy hoe manarinary fako eny an-dalana eny, tsika ihany no mijinja ny vokany tsy haiko tadidiko nisy fotoana niakatra ny rano teto Antananarivo dia ny zavatra nampalahelo tavoahangy plastika mameno anazy, tavoahangy plastika dia sachet plastika dia ozy izy zany tamin'izay hoe fa maninona zany manary an'ireny tsika reny afaka mbola veritsika ampiasaina, afaka mbola ataotsika anaovantsika zavatra hafa zany le zavatra vita amin'ny plastika reny fa tsy hoe aririny eny an-dalana eny. Ary indrindra ny fanariana fako zay ataotsika hoe manary fako eny an-dalambe mino fa misy ny lalàna napetraky ny commune mikasika an'izay tokony mandray andraikitra ihany koa ny ao anatin'izay fampiarina an'ireny lalàna reny satria raha ohatra tsika ka tsy manaja le lalàna napetrakytsika dia tena mitovy miaina tamin'ny taloha be tsisy inona zany tsisy hoe zavatra fifehezana soatran'izay dia lasa tsika ihany no maty antoka amin'ilay izy rehefa avy eo dia matoa reny napetraka reny lalàna reny dia natao ampiarina dia matoa koa napetraka le lalàna dia natao ampiatra koa no nametraka anazy fa tsy hoe manary fako eo ihany le olona. Dia andraikitra tsika tsirairay avy zany manentana mpiarabelona amintsika na eny an-dalana. Za zao misy fotoana mahita olona ohatra hoe manary sigara izy, manary megoana sigara eny an-dalana izy dia ampatsahevina anazy hoe megoana sigara anankiray mandoto rano 5 litatra ka raha ohatra ka megoana sigara 20 zany hitatsika eo dia inona zany vokatra izy rano sotrotsika ihany nefa io dia anisan'ny izay zany anisan'ny hoe fihetsika tsotra nefa ny tokony mba hananantsika tsirairay avy indrindra tokony hananantsika vahoaka malagasy. Ie, mora mbola te hahita karazana fihetsika fa afaka atao koa nareo dia afaka mitsidika ny pejiny WWF iarahana miasa amin'ny SCOUT, ny YMCA sy ireo mbola entité hafa anatin'ny namako ny tany zany. Eny ary antenaina fa hanampy antsika ho tonga saina tsy androray tsy lany tsinjovana ny tontolo iainantsika ny resadresaka niarahana tamin'izy menada teto ankasitrahana ifehizoro sy njato avy amin'ny fikambanana namako ny tany nanazavazava amintsika ny adiny iray ho an'ny tany izay mariana isaky ny sabotsy faran'ny volana mars. Ankasitrahana ihany koa isika mpijery nanaraka ny fandarana manokana hatramin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra Dreaming. Mandraviona dia mirary soa dia tsika rehetrarehetra iaraka iaron'ny tany dia iaraka iaron'ny tontolontsika ho an'ny zanantsika ny arinany. Ie, misaotra indrindra nampivahiny anay Sinjato teto amin'ny fandaharana dia ty heure ty fotoana iray anehoantsika hoe tiantsika natiora, miraharaha natiora isika ary andesika iaraka iondona satria isika rehetra mahavita manao zavatra tsara, mahavita mitondra lavitra n'ity nosika ity raha hoe samy contribuer amin'izay hoe fiarovana ny natiora tsika izay. Eny ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ary mpijery hajaina.